mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarabantsika revaka malalatra ty alakamisy fa 7 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia ny bokin'ny Ezekiela mpaminany toko 430. Ezekiela toko 430 ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 130. Amin'ny anaran'i Jesoa. Koa izao nolazain'i Jehovah tompony aminy: indro izao iny izao no hitsarany ady ny ondro matavy amin'ny ondro may, satria nitezanareo sy nisorokareo no entinareo manosika ny marary rehetra, ary nitandrokareo no entinareo manoto azy mandra-pandrondrinareo azy ho any ivelany. Dia ovonjeko ny ondriko, ary tsy ho baby intsony izy, ary ho tsaraiko ny ady ny ondry amin'ny ondry namany. Ary anangana mpiandry iray ho azy aho, izy no iandry azy dia Davida mpanompoko, ka izy no hitondra azy sy ho mpiandry azy, ary izaho no ho andriamaniny, ary Davida mpanompoko no ho mpanapaka ao aminy. Izao Jehovah no miteny zany. Ary anao fanemikem-pihavanana aminy aho, ka ampiala ny biby masika tsy ao amin'ny tany intsony, dia andro fahaizaizina dia any anefitra aza, sady atorina dia any anaty ala aza. Ary izy sy ny manodidina ny avonako dia ataoko fitahiana, ary ampilatsaka ranon'orana amin'ny fotoana dia ranoram-pitahiana mivantravatra. Ary amony azo any an-tsaha, sady avokatra ny tany, ary andro fahaizay amin'ny tany izy, ka dia ho fantany fahaizahon Jehovah raha ho tapahiko ny ziogany, ary ho vonjeko amin'ny tanany mampanompo azy izy. Ary tsy ho babon'ny jentilisa na ho rembin'ny bibidia intsony izy, fa andro fahaizay ary tsisy anaitaitra azy. Ary ampaniry voly ho laza ho azy ka tsy ho ritry ny sary amin'ny tany intsony izy, na hitondra ny latsan'ny jentilisa intsony. Ka dia ho fantany fahaizao Jehovah Andriamanina momba azy, ary izy taranak'Israely no oloko Jehovah Tompo. Ary ny aminareo ondriko fiandriko olona ianareo, ary izaho no Andriamanitrareo i Jehovah Tompo. Ray masino, manao masinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ezekiela mpaminany araka ny fantatsika eto amin'ny mofinaina, satria misy fotoana efa miverimberina amin'ny mofinaina ny bokin'ny Ezekiela mpaminany. Dia mpaminany zay nanaraka ny zanak'Israely tany amin'ny fahababoana. Ireo andiany voalohany no entin'ny Babilonianina ho babo tany Babilôna no niaraka tamin'ny Ezekiela mpaminany. Nisy kosa ny mbola tavela niaraka tamin'ny Jeremia sy ny namany. Ezekiela mpaminany zany dia tonga tany Babilôna talohan'ny naharavany Jerosalema. Aty aoriana, fotoana aoriana kely ny nahatongavany Ezekiela tany Babilôna vao ravo Jerosalema, ary tany Babilôna Ezekiela no naminany ny aharavany Jerosalema. Tonga ny faharavany Jerosalema amin'ny toko 330. Ezekiela sy ny namany zany any Babilôna no nandre ny faharavany Jerosalema. Ity toko 430 ity kosa nefany dia misokatra ho andro zanak'Israely ny faminanian'i Ezekiela mpaminany, fa lay Jerosalema rava teo dia midika hoe famaizan'Andriamanitra, kanefa Andriamanitra dia hamindra fo ka hampody indray ny zanak'Israely, ary manomboka amin'ny fanomezana fanantenana fa hisy mpitondra, hisy mpiandry ondro vaovao atao hoe Davida, mazava ho azy fampatsiahivana ny tantara io, ary tsy tena Davida akory ny iverina, fa hoe hisy faminaninany amin'ny isina mpiandry ondry ray tahaka ny Davida hitondra ny zanak'Israely. Dia ny toko 430 dia ao anatin'izany teny fampanantenana zany ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra ka amerina indray ny zanak'Israely. Saingy ity toko 430 ity dia manokana, satria Andriamanitra no hijoro ho mpiandry ny zanak'Israely.
ary rehefa Andriamanitra no mpiandry ny zanak'Israely de farafahakeliny reto zavatra telo reto no ataony. Ao amin'ny Salamo toko fahatelo amby roapolo de fantatsika fa Davida de efa niteny manao hoe Jehova ny mpiandry ahy, tsy manan-java mahory ahy, mampandry ahy aminay maitso izy, mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, sy ny sisa rehetra. Am'izay fotoana zay Davida dia raha Davida no miteny zany de fifandraisan'ny Davida sy Andriamanitra io. Davida sy Andriamanitra io lay individu zany, lay tsirairay. Fa amin'ity Ezekiel toko fahatramo telopolo ty kosa dia Andriamanitra sy ny firenena. Andriamanitra sy lay firenena, vahoaka be dehibe zany io resahany io, zay mahatonga le andiny firaika amby telopolo manao hoe ianareo no oloko, ondry fiandriko, olona ianareo. Mitovitovy amin'io koa ny ao amin'ny Jaona toko fahafolo, raha ny Jesosy no miteny manao hoe zaho ny mpiandry tsara. Ny ondriko io mahafantatra ny feoko, mitovitovy amin'ity Ezekiel toko fahaefatra amby telopolo ty. Tsy tena mitovy amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo hoe olona anankiray izaho sy ny tompo, fa Ezekiel toko fahaefatra amby telopolo sy ny Jaona toko fahafolo de isika sy ny tompo. Firenena anankiray zany na fiangonana na olona marobe. Manahoana ny Andriamanitra rehefa mitsara firenena anankiray, na manaiky hiandry ny firenena anankiray, manaiky mpiandry ny fiangonana, manaiky mpiandry ny firenena, de inona no ataon'Andriamanitra? Inona zavatra ataon'Andriamanitra? Ity toko fahaefatra amby telopolo ity dia manana zavatra betsaka, manan-karena amin'ny lafiny zavatra maro aram-panahy. Saingy ny andininy faharoapolo ihany moa no zara-mofinaina ka hatramin'ny andininy raika amby telopolo dia anazavana hoe manahoana Andriamanitra rehefa miditra an-tsehatra ka manaiky hiandry antsika. Ny voalohany indrindra de asehon'Andriamanitra aloha ny fahatsapany ny olana ao am'ilay firenena zay andrasany, na ao am'ilay fiangonana zay tandremany andrasany, na ao am'ilay firenena zay manaiky ho andrasany. Andriamanitra miditra an-tsehatra ao anatin'ny fiandrasana ny vahoakany, fiambenana ny vahoakany, de inona no ataony voalohany indrindra? Asehony fa fantany ny tsy fahamarinana, fantany ny tsirariny mitranga. Eto de hoy izy manao hoe ho tsaraiko ny adin'ny ondry mahi sy ny ondry matavy. Nisy zavatra tsirariny mitranga atao amin'Israely. Ary zay faminaniany zay no asehon'ny Ezekiela mpaminany hoe hitan'Andriamanitra nge zany tsy fahamarinana zany, hitan'Andriamanitra nge io rariny, io tsirariny mitranga iainana ao anivon'ny firenena io, de hiditra an-tsehatra Andriamanitra. Tsy mipetraka mihitsy zany lahy tebitebin'ny mpanao salamo, tebitebin'ny faminaniany Isaia mpaminany manao hoe miafina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Tsy miafina amin'Andriamanitra mihitsy ny tsy fahamarinana ao anivon'ny firenena anankiray. Tsy miafina amin'Andriamanitra mihitsy ny tsindry azo lena mahazo ny vahoakany zay tononony eto hoe ondry mahi. Tsy miafina amin'Andriamanitra mihitsy ny fitiavan-tena ny mpiandry ondry ka mihinana ny ondry matavy, na ny eritreritra ny ondry matavy amin'ny ondry mahi, ka manosika ny ondry mahi hivoaka ny vala mihitsy. Manosika, manoto azy, mandonjina zany hoe manosika azy hiala amin'ny vala, hiala amin'ny taniny, hiala am'zay nataon'Andriamanitra ho antsara. De ny bokin'ny Ezekiela mpaminany zany de maneho fa ny Andriamanitra zay tompontsika de Andriamanitra mpiandry ary mahita ny fahorian'ny mpanompony. Ary rehefa mahita ny fahorian'ny mpanompony, zay ny voalohany hotsika teo, rehefa Andriamanitra ny miditra an-tsehatra de zao asehony amintsika amin'ny alalan'ny fampahirezany fa hitany fahoriantsika. Exodosy toko fahatelo, ny tompo tamin'ny Mosesy, hitako ny fahorian'ny oloko tany Egypta. Jesosy raha vao tonga aty am'izao tontolo zao ka nitory teny de hitatsika eo amin'ny filazantsara ny tenin'ny Jesosy manao hoe, ny teny filazantsara manao hoe aronena ny vahoak'Andriamanitra Jesosy io satria tahaka ny ondry tsy misy mpiandry izy. Fantatry ny tompo ny fahoriantsika, tsy afenina amin'ny tompo ny fahoriantsika, fantany fahantrahantsika, fantany tsy fananantsika, kanefa asehon'ny tompo amin'ny alalan'ny teniny fa fantany zany. Fa ny faharoa de izao, rehefa ampahafantarin'ny tompo amintsika fa fantany fahoriantsika dia manaiky miditra an-tsehatra izy.
ary rehefa miditra an-tsehatra Andriamanitra mitsara da izao maniraka olona izy. Rehefa asehon'ny tompo mandrakariva fa fantany tebiteby, fantany fahoriana, fantany zava-tsarotra de izao miteny amin'ny fiangonana izy na miteny amin'ny firenena zay nofidiana izy dia mampanantena ary maniraka mpamonjy. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 13. Hoy ny tompo tamin'ny Mosesy manao hoe fantatro ny fahorian'ny olona any Egypto, koa indro iraiko ianao hamonjy azy. Ary eto de izao hitan'ny tompo ny fahorian'ny ondro mahi, de hoy izy miteny manao hoe indro aniraka mpiandry aho de Davida. Andriamanitra ry havako malala rehefa miditra an-tsehatra ao anatin'ny tsirariny zay hita ao amin'ny fiarahamonina de maniraka mpanafaka Andriamanitra. Jesosy de miteny ary mazava ho azy ity faminany Ezekela mpaminany ity moa de tanteraka ao amin'ny Jesosy. Jesosy lay taranaky Davida. Tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory raha toka nahitan'ny Jesosy ny mponina tao Jerosalema niakatra nakany a Jerosalema de niteny manao hoe hosana ho an'ny zanaky Davida. Dia manondro ny fahatanterahany faminan'iny Ezekela mpaminany ny filazan'ny vahoaka jiosy any Jesosy ho taranaky Davida, ho zanaky Davida. Andriamanitra ho tsika to rehefa miditra an-tsehatra de izao mifidy mpanompo izy. Ary zay le teneniny hoe Davida lay mpanapaka, lay mpiandry ondry, lay mpanompo andininy 7:20. Afako manao ahoana moa ny fiainam-piarahamonina iainantsika ankehitriny. Mbola aiza ho aiza tsika izao eo amin'le fotoana fampahafantaran'Andriamanitra atsika ve fa fantany fangiry firintsika, eo amin'le fotoana ataon'ny tompo ahatakarantsika ve fa fantany fa ny ondro mahi de ny vahoaka de mijaly, sa efa eo amin'ny fotoana zay hiandrandrantsika anao na ny fiangonana ho irak'Andriamanitra hanavitra ny fanotran'ny firenena, aiza ho aiza tsika. Afaka malala raha mamaky tsara ny faminany Ezekela antsika de tsy misaraka ireo anankiroa reo. Tsy misaraka ireo anankiroa reo. Andriamanitra mahita ny fahorian'ny mpanompony sy ny vahoakany ary manaiky aniraka olona na manaiky aniraka mpanafitra azy. Iza moa le Davida mpanafitra eto? Jesosy. Vao avy nankalaza ny Pasika isika, natsiaro ny Pasika isika, iza lay mpanafitra? Jesosy lay mpanafitra. Afako malala Andriamanitra efa naniraka ny zanany malalany hamonjy atsika. Fa tsy zay ihany, fa isika koa de nantsoin'Andriamanitra ho mpanafaka. Zay olona afaka dia nataon'Andriamanitra ho mpanafaka. Izay rehetra manana an Jesosy de nataon'Andriamanitra ho mpanafaka. Jesosy niteny manao hoe ary hanao asa lehibe noho zao azy izy. Izy io ny fiangonana, izy io isika, izy io izasy ianao. Izasy ianao zany no irahin'Andriamanitra hanafaka ny olona ao anatin'ny fahantrany firenena, ao anatin'ny tsy fahamarinana, ao anatin'ny fahalovana. De tsy mametra-panontaniantsika manao hoe iza ary zany ilay Davida mpanompon'Andriamanitra hanafaka ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny tsy fahamarinana. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa izasy ianao zany. Mizasy ianao zany. Izasy ianao lay fanasina sy fahazavana. Izasy ianao lay fanasin'ny tany. Izasy ianao lay fahazavana zao tontolo zao. Izasy ianao lay fantsona mitondra fitahina sy fanafahana ho an'ny hafa. Fa moa ve manaiky irahin'ny tompo isika ry havako? Moa ve tsika manaiky hiasa ho an'ny tompo? Ny olana de izao tsy mety mandeha ny irahana. Izay tsy irahina no mandeha. Izay irahina tsy mandeha. Izay tsy irahan'Andriamanitra no misoratena ho irahin'Andriamanitra. Ary io no mahatonga ireo mpaminany sandoka isan-karazany hitantsika eo amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Hoe mitory fiadanana kanefa tsisy fiadanana tsinona.
Avako malala amin'ity bokyny Ezekiela mpaminany ity de mitaonantsika Andriamanitra amin'ny alalany Ezekiela mpaminany manao hoe fantany fahoritsika fa efa naniraka mpiandry tsara izy tanteraka ao amin'i Jesosy zany ary iza no lapa-hitoeran'i Jesosy isika zany no irahin'Andriamanitra ho mpanafaka. Fa ny faharoa de zao fahatelo afako de zao rehefa irahin'Andriamanitra lay mpanompon'Andriamanitra mpanafaka Jesosy io izay maniraka sy maniraka anao de izao no entin'io mpanafaka io hoy ny tompo manomboka amin'ny 4:20 io mpanafaka io dia hanao fanekem-pihavanana vaovao. Jesosy de nanao fanekem-pihavanana vaovao. Vao tselitsika ny resaka momba ny batisa de tao mofinaina fanekem-pihavanana vaovao. Hosika manao hoe ny fanekem-pihavanana vaovao nentin'i Jesosy de tsy mitovy tamin'ny fanekem-pihavanana nentin'ny Moiza na i Mosesy, tsy mitovy amin'ny fanekem-pihavanana nentin'ny Abrahama natao tamin'ny Abrahama na fanekem-pihavanana natao tamin'ny Noa kory ary satria nisy fanekem-pihavanana avokoa nanomboka tany amin'ny Noa, i Abrahama mamakivaky aty amin'ny Mosesy sy ny sisa rehetra fa fanekem-pihavanana vaovao mihitsy ny tao amin'i Jesosy fanavaozana ilay tranainy no bitiro any Hebreo. Io fanekem-pihavanana de fanekem-pihavanana hoe Andriamanitra manaiky olona atao botsika ary ny didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra de tsy ny ivela ny tenantsika fa ao anatintsika ka tsisy ampafantatra ny rahalahantsoy hoy ny faminaniny ny mpaminany manao hoe tsy misy itsony ametra-panontaniana hoe inona moa ny lalànao Andriamanitra fa ny lalàna de zao efa ao am-po. Fanekem-pihavanana vaovao zany. Le afako rehefa naniraka an' Jesosy Andriamanitra ka monina ato anatin'ny fotsika de manaiky anao fanekem-pihavanana amintsika Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Ezekiela mpaminany de nahita hoe ineny fa niala tamin'ny tempoly ny voninahitry Jehova. Ezekiela de nahita an'izany hoe niala tamin'ny tempoly tao Jerosalema ny voninahitry Jehova. Ary amin'ity Ezekiela 4:20 ty de zao tanteraka ato amin'i Jesosy itsika de zao iny fa niditra ao anatintsika ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny tsirairay ny toeran'ny voninahitr'Andriamanitra ka lasa ny tsirairay no tempolin'Andriamanitra. Ary raha tempolin'Andriamanitra nanaovan'Andriamanitra fanekem-pihavanana vaovao de zao ny toy manjary manana fiadanam-po izy. 5:20 andro fahaiza izy ary nahatory any naty ala azy izy de tsisy aninona azy any. Fiadanana. Andriamanitra rehefa miandry antsika ry havako malala, miandry ny fireneny, miandry ny mpanompony de zao manaiky atondra fiadanana ao anatiny izy. Mifidy olona Andriamanitra ary olona mpitondra fiadanana tahaka nataon'i Jesosy. Jesosy ny fahatanterahiny io faminan'io tsika teo ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy de zao ny teny voalohany fiadanana ho anareo. Le afako malala roa zany ny tiany Ezekiela mpaminany ho takaritsika eto zao izasy anao ny rahan'Andriamanitra hitondra fiadanana fa izao koa isika efa nandray an'ilay Jesosy izay fahatanterahany tenin'Andriamanitra ka mpitondra fiadanana atao anatintsika. Fa ny fahatelo zay ho entin'Andriamanitra de afako malala rehefa manaiky hiandry antsika izy de izao fahafenona. Hoy 2:20 ataoko fitahiana ary andatsaka ranon'orana amin'ny fotoany aho. Zany hoe rehefa miditra an-tsehatr'Andriamanitra de manaiky hitondra fitahiana ho an'ny tany sy zay rehetra eo aminy. Ho an'ny tany sy zay rehetra eo aminy. Jesosy no fahatanterahany ty faminaniny teo itsika teo de Jesosy afaka rehefa tonga tetỳ am'izao tontolo zao de nitondra teny fampanantenana hoe aza matahotra, aza manany am'izay ianona ho aninareo, aza manany am'izay ho tafianareo. Aty am'izao tontolo zao ianareo de ahita fahoriana nefa matoky fa izao Jesosy efa naresy izao tontolo zao. Le afako miditra tsehatra ao amin'ny fiainantsika Andriamanitra mandresy ny fahantrana, mandresy ny tsy fahampiana,
mandresy ny olona maro isan-karazany. Jesoa manome toky fanavitra an'izany. Ao am' Jesoa ihany ny misy an'izany fiadanana zany. Ary ny fahaefatra zay mbola seho ny tediny tsotra masiny ty ry havako malala de zao: tapaka ny zioka ary tsy resy tondromaso. Misy manao hoe tsy ho latsa-ny jentilisa itsony ianareo, tsy ho babony jentilisa ary tsy ho latsa ny jentilisa itsony. Andiny fa sivy amby roapolo tapany farany. Tsy menatra satria manana an' Jesoa, mitafy an' Jesoa. Ity Ezekela mpaminany ity zany de mazava ho azy miseho amin'ny endrika anankiroa tahaky ny mahafaminaniana azy. Ny faminaniana de misy efa tanteraka amin'ny apahany, misy adalam-panatanterahana ary misy efa tena tanteraka. Efa tena tanteraka ity faminaniana ity satria tonga Jesoa. Fa andalam-panatanterahana koa io satria zao enao koa no irahan'Andriamanitra ho mpanafaka ny olona ao anatin'ny fahantrana. Tsy afaka mialangalana mihitsy izy sika eo anatreny ny fahantrano namantsika, eo anatreny tsy fahampiny namantsika, eo anatrehany tsy rariny eo amin'ny fiarahamonina, eo anatrehany herisetra ny matavy amin'ny mahia. De zao lay Jesoa efa nitondro zany fiainana zany ho anao manokana. Fa izao enao koa de rahin'ny tompo, ho fiasanao am-pelantanan'ny tompo. Hijery ny ondro mahia, tsy hanao herisetra amin'ny ondro mahia, tsy hanosika ny ondro mahia any ivelan'ny vala. Ravako malala engany ho tsapanao reo endrika anankiroa zay sehon'ny Ezekela mpaminany reo hoe enao efa nandray an' Jesoa. Jesoa nefa fantanterahany io faminaniana toko 730 fa izao koa enao koa de fiasana satria isika izasy anao de fahazavana zao tontolo zao. Ry havako malala tsy milaza miara-mahita ny fahantrana eto ambonin'ny tany sika na io nivon'ny firenentsika fotsiny ihany ary. Midika inona ho anao ny famakina ny Ezekela toko 730. Midika ave manao hoe tsy za zany. Tsy za zany fa zareo mpanapaky zany, zareo mpitondro zany, zareo voky eo amin'ny fiarahamonina zany, tsy za zany. Tsy ry havako tsy mahazo manamary-tena isika. Tsy mahazo manamary-tena isika. Fa izao misy zavatra andrasan'Andriamanitra amitsika tsirairay avy. Satria misy namanao any efa voatosika miala ny vala, efa ny anjorom-bala, efa tsy tafiditra intsony na teo anatin'ny sehatra zay tokony misy azy ary. Diso no andrasan'ny tompo anao zany, enao zay efa nandray an' Jesoa. Le havako zavatra roa lehibe ary ny tompo takatritsika de zao: Andriamanitra tsy miakatra. Andriamanitra tsy miakatra. Ka tsy mba avo fijery fa iva fijery, mahita ny fahoriantsika. Fa ny faharoa de zao: tsy miangatra Andriamanitra fa maniraka koa izy. Maniraka atsika, tsy mahazaka ny fahantrana de maniraka atsika ho vahaolana ao anatin'ny fahantrana. Ary vahaolana satria tsika efa manana an'ilay Andriamanitra mpandresy. Andriamanitra mpandresy ny ampahery anao le afako am'izay andraikitra tian'Andriamanitra ho tanterahinao. Ary ampahery anao am'izay asa tian'Andriamanitra hijoroanao fahavolombelona. Hitan'Andriamanitra ny fahantrana, hitan'Andriamanitra ny fahoriana, fa matoky fa tsy hanary anao izy. Hitan'Andriamanitra ny fahantrana de matoky fa izy no aniraka anao. Hitan'Andriamanitra ny fahantrana de efa naniraka an' Jesoa izy hamonjy anao. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ao anatin'ny tsy fahamarinana ny fiarahamonina nefa manome toky anay ianao fa misy fetrona. Ao anatin'ny fahantrana ny fiarahamonina nefa manome toky anay ianao ary manome fanantenana fa hiditra tsehatra hitsara ny tsirariny anaisotra ny tsirarina ny fiarahamonina. Tompo tsy ampy finoany zahay. Misalasala zahay. Andradray ara-tsy takatray akory zahay tianao lazaina ny amin'ny famindramponao. Tompo, saotranao zay ny amin'ny teninao zay manazava aminay fa ankehitriny de hitanao ny fahantrana, hitanao ny herisetra, hitanao ny mahazo ireo ondro mahia zay tondronao, vahoakanao, olonao.
misaotra tompony amin' Jesosy zanakao malalanao zahay nomenao anafaka anay fa tanterahany zao faminaniana izao fa izaiko tompo de fa niraha iny zanakao ny fiangonanao ny mpino isam-batan'olo de niraha iny zanakao hanohy izany fampahirezana iaina ny fahamarinana ny rariny sy nitsiny zany de meherim-panahy zay tompo ampitoero aty anatinay ny fanahinao masina mba hananana herim-panahy andeha amin'ny fahamarinana andeha amin'ny fitiavana anana fo mangoraka sy fo mitsetra ireo sahirana sy ireo manana ady am-panahy mba ho isan'ireo vahoaka zay akasitrahanao zahay de mitoera atao ponay tompo ataovy tianao zahay ary ataovy mahafana fo amin'ny fandehanana amin'ny fahatsarana hitoetra amin'ny tokantranonay Jesosy ny fiatananao ary ny fiainana tsiray avy ny fifalianao amin'ny anatso Kristy mpamonjy amen.